Manolotra ny arahaba tompoko. Mbola anatin'ny vanim-potoana ny lohatao an-trano no misy antsika amin'izao fotoana izao. Vokatr'izay indrindra dia saika mirona kokoa amin'ny andro mafana isika, na izany na tsy izany aza rehefa lohataona toy izao dia mety andalo iserana indraindray ny andro somary manompo volon'andro ririnina. Ho amin'ny rahampitso manokana izao, ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afo voatany dia saika hanompo volon'andro ririnina amin'ny ankapobeny, izany hoe isy fidina ny maripana raha oharina ny teo aloha ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afo voatany. Hetsakilan'izay dia isy fiakara misongadina maripana ambony indrindra any amin'iny fatra atsimon'ny nosy iny manodidina amin'ny 5 na 9 degré eo ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana malefaka indraindray ny aty amin'ny fatra Nalanjorofo atsinanana Vatovavy Fitovinany ary atsimo atsinanana, Andrahoana na Anjombona indrindra amin'ny voamaraina ho an'ny ilany atsinanany atitany. Ny fatra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na eban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola saika ho hita taratra eny ihany ny orana aty amin'ny fatra Nalanjorofo atsinanana, Andrahoana mety azo orana tandrifon-drahona indrindra amin'ny takariva ho an'ny afo voatany sy ny fatra avaratra andrefana Madagasikara iny. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na Andrahoana mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afo voatany, 12 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana Androy, torak'izay ihany koa ny any Menabe, Melaky ary Betsiboka. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia iverina miandalana ao anatin'ny volon'andro lohataona indray isika. Arak'izany dia iverina ny oram-baratra ho an'ny ankamaroany ny fatra maro eto amin'ny afo voatany iray manontolo mihitatra hatrany Vatovavy Fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny fatra hafa indrindra ny tapany avaratra sy any amin'iny tapany atsimo Madagasikara iny dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na Andrahoana vitsy. Raha mahakasika ny maripana dia isy fiakarany kely indray ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afo voatany, manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afo voatany ny maripana, eo amin'ny 20 hatramin'ny 23 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy dia misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny fatsy Menabe, Melaky ary Betsiboka fa eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 17 degré eo foana. Ny amarana anazy ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy dia mbola hitoy hatrany aloha ny oram-baratra ho an'ny afo voatany iray manontolo mihazo amin'ny fatra Bongolava, Melaky, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra Vatovavy Fitovinany atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Ny tapany avaratra Madagasikara moa dia mbola mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny, torak'izay ihany koa ny any amin'iny ilany atsimo andrefana nosiny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny atitany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Menabe sy Betsiboka. Izay ny vinan'ny toetry ny andro faraky nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nijanona ao ambony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo, saika manodidina avy 3 eny raha oharina amin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voiray raha hitantsika amin'ny kisary izao. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina isy fidinany ho amin'ny antoniny ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy eteo eto Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.